Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Miarapantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly ao anatin'izao fandaharana mana isan'andro izay vokariny izao. Ary dia faly manolotra antsika indray ny afatra avy amin'ny Tompo izay voasoratra ao amin'ny Genesisy 4:10 ka ny 1:20 hatramin'ny 4:10 farany. Genesisy 4:10 ny 1:20 ka hatramin'ny 4:10 farany. Ivavaka isika tompoko. Ray masino, misaotra anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo noho ny teny izay omenao anay anio indray. Ho sakafo anay izany ry Tompo. Hamelombelona ny fonay, ny fanahinay, ny sainay, ny fiainanay manontolo. Ka dia mangataka izahay mba ataonao mazava amin'ny sainay ny sitraponao ao anatin'izany teny izany. Ahaizanay mahatakatra izay tianao iaina ny tsiraray avy aminay mihitsy eo amin'ny fiainana izay omenao anay ry Tompo. Inona moa ny mahasoa anay afa-tsy ny mahalala anao Andriamanitra sy ny sitraponao ary miaina sy mankatoy izany. Ray masino, efa nihevitra ny momba ny tenanay sy heverinay ho mahasoa anay izay tamin'ny fahaizanay sy ny mety hery sy tanjakay. Kanefa Tompo, mankaiza ny fiainana amin'izany raha amin'izao tontolo izao no hita dia fahasimbana, faharavana, ady, halatra, fifankahalana, fa ao aminao kosa dia fantatray fa afaka mitondra ny fiainanay ho amin'ny fiadanana ianao araka izay nampanantenainao. Ka dia ampio ary izay andray ny teninao amin'izao fotoana izao Tompo, mba hivelomanay izany. Fanahy masino manazavahana ianao amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Genesisy 4:10 ka ny 1:20 hatramin'ny 4:10 no vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny teny. Ary Saray vadin'i Abrahama tsy mba niteraka, ary izy nanana mpanompo vavy Egiptianina Hagara no anarany. Ary Saray tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka Jehova. Masina ianao, mivadia amin'ny mpanompo vaviko, angamba azo zaza aminy aho. Dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Saray. Ary efa nonina 7 taona teo amin'ny tany Kanana Abrahama, dia nalainy Saray vadiny Abrahama Hagara Egiptianina mpanompo vaviny, ka nomeny any Abrahama vadiny mba ho vadiny. Dia nivady tamin'ny Hagara izy, ka nanananaka rahavehivavy. Ary rehefa hitany fa efa nanananaka izy, dia nataony toy ny tsinotsinona ny tompo vaviny. Ary Saray tamin'ny Abrahama, hanody anao ane ny fahoriko, fa efa nomeko andefa mandrinao ny mpanompo vaviko, ary no nitany fa efa nanananaka izy, dia nataony toy ny tsinotsinona aho. Jehova ne hitsara asy ianao. Ary Abrahama tamin'ny Saray, indro eo an-tananao ihany ny mpanompo vavinao, ataovy aminy izay sitraponao. Ary raha nampahorian'ny Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy. Ary ilay anjelin'i Jehova nahita azy teo anilan'ny loharano anankiray tany anefitra, dia teo anilan'ilay loharano amin'ny lalana mankany Sora. Ary hoy izy, ry Hagara, andevon'ny Saray, avy taiza ianao? Ary ankaiza? Ary hoy izy, mandositra ny tavan'ny Saray tompo vaviko aho. Ary hoy ilay anjelin'i Jehova taminy, miverena any amin'ny tompo vavinao ka miareta izay ataony aminao. Ary hoy koa ilay anjelin'i Jehova taminy, ataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamarony. Ary hoy indray ilay anjelin'i Jehova taminy, indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Ismaela, satria efa niaino ny fahorianao Jehova. Ary izy ho lehilahy toy ny brikidi, ny tanany amely ny olona rehetra, ary ny tanan'ny olona rehetra kosa amely azy, ary onona eo tandrifin'ny rahalahany rehetra izy.
ary agara nanao ny anaran'i Jehova izay niteny taminy hoe ianao no Andriamanitra izay mahita, fa hoy izy tsy teto va no mbola velona aho aorian'ny fahitana? Izany nanaovana ny lavaka fatsakana hoe Beralahai roy, indro eo anelanelan'ny Kadesy sy Bareda izany. Ary agara dia niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama, ary ny anaran'ny zanany izay naterany dia nataon'ny Abrahama hoe Ismaela. Ary efa 920 taona Abrahama raha agara niteraka ny Ismaela taminy. Zay ry havana no teny izay sahaza ao antsika indray fantatry ny tompo amin'ity andro anio ity. Mitoy ny tantaran'ny fiainan'i Abrahama, ary fantatritsika fa teo aloha dia nampahirezin'ny tompo izy rehefa tao anatin'ny fiandrasana ny fanatanterahana n'ilay teny fikasana. Nisy ny fakapanahy maro fa tafajoro ihany Abrahama. Eto amin'ity Genesis 40 nefa dia misy fakapanahy anankiray izay nahazo any Abrahama, ary niainga tamin'ny vady andefimandriny ihany dia Sarai izany fakapanahy izany. Ny fanapahan-kevitry Abrahama izay hino an'Andriamanitra hiandry ny teny fikasana sy ny fanatanterahana izany dia voahozongozona, satria matanjaka ity endrika fakapanahy iray ity, satria ny olona akaiky azy dia ny vadiny. Izay tahaka antsika koa mety manana olona tena mifandray am-po amintsika, olona tena ao am-pontsika, tiatsika mifankaty amintsika, mifanakaiky amintsika, mety ho fakapanahy ho amintsika izany. Ny mpivady dia nataon'Andriamanitra hifanampy sy hifanohana ny amin'ny ifampijoroana eo amin'izay finoana sy fanarahana an'Andriamanitra, ary izay mahatonga n'Andriamanitra miteny fa tsy tsara ho an'ny olona ny manambadika nefa ny samy hafa ny fanompona an'Andriamanitra, zany hoe misy ny anankiray manolo tenan'Andriamanitra, ny anankiray tsy miraharaha azy Andriamanitra, satria ny mpivady dia mifameno, ary ao amin'ny mpivady dia misy izay mety ho loza mananotanina ny finoana sy ny fanarahana an'Andriamanitra, nefa koa afaka ho tena fanohitra, afaka anampy be deaibe eo amin'izany fanompona an'Andriamanitra sy fanarahana an'Andriamanitra zany, ny firaisan-tsain'ny mpivavaka, ny fampitondrany mpivady, ny firaisan-tsain'ny mpivady sy ny fifampitondrana mambavaky ny mpivady, fifanohanana eo amin'ny asa fanompona zay afaka tena tonga ny asan'Andriamanitra androso. Ry havana, izavo sy anao dia mila mitandrina ny amin'izay mety manalavitra antsika sy mampanalavitra antsika amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavana azy. Eny, fa na dia ny olona izay akaiky antsika azy. Izaho sy anao koa raha io tantara io jerena dia mila mitandrina, fandrao izaho sy anao no lasa lay olona mampisalasala ny hafa, na mitarika ny hafa hiala amin'ny fankatoavana, hiala amin'ny finoana, hiala amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Abrahama dia latsaka satria ny vadiny no niteniny taminy hoe aoka ianao hivady amin'ny mpanompo vavoko dia hiteraka ianareo, dia mba ho zanaka ho ahy izay. Ary raha ny tena hevitra ao ambadika azy angamba dia ny hoe amin'izay tanteraka lay teny hoe anataranaka ianao, fa totra ny efa ela loatra ity. Eto sika ry havana dia mahita fa tsy mety amin'ny fiainantsika no manao araka izay fisainana sy fitondrana heverin'ny olombelona azy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Tsy araka ny fihevitr'olombelona fotsiny no iainana ny zavatra
dia everina fa izay no anatanterahana ilay teny fikasan'Andriamanitra. Andriamanitra manatanteraka ny teniny. Zanaka avy amin'ny Abrahama sy Saray no nampanantenan'Andriamanitra dia izay no tanterahan'Andriamanitra. Na hoe aloha na hoaingana. Fa tsy azony olombelona ataony manao hoe dia andao isika hanamboatra indray satria haitsika ny manao an'izany dia izay no ataontsika fanatanterahana ilay sitrapon'Andriamanitra. Ny endrika ivelany dia mitovy, zanaka nateraka ihany. Fa ny tena fiainanao anatiny dia samihafa. Matetika ry havana dia vokatry ny tsy faharetana eo amin'ny fiandrasana an'Andriamanitra izay mahalala ny fotoana mahamety no mahatonga antsika te handeha araka ny fomba fisaina antsika, satria nianatra tsika, satria mahalala zavatra tsika, satria misy koa ny dindo avy amin'ny hafa mety hampirisika antsika anao an'ilay izy, dia izay no mahatonga antsika tafalatsaka ao anatin'ny fakapanahy. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jakoba 5:7 hoe amin'izany dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavy ny tompo. Indro ny mpiasa tany, miandra ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranonorana losy aoriana. Mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra tsy io ihany fa io moa no teneniko, fa mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra betsaka manana faharetany isika ka tsy handeha hanova amin'ny alalan'ny fisainantsika ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika ny vokatra eto amin'ity tantara ity, rehefa nieritreritra ny hoe olombelona no anatanteraka azy, i Saray sy Abrahama sy Agara, fifandonana, fifampialonana, fifanaovana ratsy, fifampiandrasana kendri-tohana, fifanamfotohinana, famaliana faty, korontana ary mandratra sy manavesatra, miteraka fahoriana. Izany no manjaka tao anatin'ilay fianakaviana efa nantsoin'Andriamanitra ka tian'Andriamanitra ho tanterahany eo amin'ny teny fikasana ilay tsara izay efa nomanina. Satria nahoana? Tsy naharitra ka dia nandeha tamin'ny fiheveran'ny fisainany. Ry havana, avelao Andriamanitra hiasa amin'ny fombany sy amin'ny fotoanany. Tsy mila ampiana tosika avy amintsika izy vao ho tanterakany ny teny izay efa nilazainy. Ny anjarantsika manoloana ny teny dia ny mankatoa. Raha sendra misy tolotsaina tonga ao anatintsika dia ny manamarina aloha no ataontsika na mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra izay efa ampahafantariny antsika. Ary raha mbola tsy mahafantatsika dia mikaroka mihitsy inona ny sitrapon'Andriamanitra mikasika izany tolotsaina izany. Izany ny toetra izay mila volentsika ao anatintsika. Rehefa avy eo dia entina mambavaka ilay tolotsaina ka mihaino ny valiny avy amin'ny tompo isika, dia izay vao mandroso fandrao diso lalana raha tsy mahatanteraka an'izany. Satria Andriamanitra dia manazava. Hitantsika tsara fa matetika Andriamanitra no miteny amin'ny mpanompony. Abrahama dia nitenenan'Andriamanitra sy nampahafantarin'Andriamanitra, ka isika amin'ny alalan'ny famakiana amin'ny Baiboly dia mandray avy amin'Andriamanitra ny teniny ihany koa. Ka izay no atao, manamarina araka ny soratra masina izay tolotsaina tonga ao anatintsika, ary mitondra an'izany amam-bavaka mba handraisana valim-bavaka ahatonga antsika manana antoka fa izay marina ny tokony ho izy. Ry havana, ny zavatra manaraka hitantsika eto izao, ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny fandalovana zavatra manahirana, ao anatin'ny fahoriana sy ny zavatra mafy avelan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainantsika, any matetika no miasa mahery Andriamanitra. Any matetika no itenenan'Andriamanitra amintsika, ary matetika koa moa amin'ireny no mahatonga antsika mitady vonjy, mitady fanampiana ka dia midodododo makao amin'ny tompo isika. Mila mahay miaino an'Andriamanitra nefa tsika ao anatin'ireny. Indraindray ny mahazo ny olona ny fakapanahy dia izao, arakaraka ny isiany zavatsarotra eo aminy no imonomononany, hanakianany, indraindray aza ananany fahatezerana amin'Andriamanitra mihitsy. Indraindray ao anatin'ireny tsika no manaiky ho tsindrin'ny vesatry ny fahakiviana, hanika na mivavaka sy mamaky ten'Andriamanitra aza dia tsy atao intsika, mampalaina antsika. Ao anatin'ireny dia misy ny manao hoe fahaizan'Andriamanitra, ary ny mampalahelo dia misy mandahan'Andriamanitra na mandositra an'Andriamanitra na miala ao amin'Andriamanitra satria mandalo ady sarotra na zavatra mafy ny fiainany. Ry havana, ao anatin'ireny Andriamanitra ny tena maneho fa mombanao miaro anao izy. Tahaka nandalova ny Agara fahoriana teto, hitan'Andriamanitra izy
ary ny tenenan'Andriamanitra ho ampaherezina ao anatin'ireny. Matetika rehefa mandeha ho azy ny fiainantsika, matetika rehefa fifaliana ny overintsika eo mameno ny fiainantsika, dia to tsy miraharaha zany Andriamanitra zany isika. Akory ny atsara ny famelombelomana azo rehefa miaino an'Andriamanitra ao anatin'ireny sika, tahaka ny any Agara teto, mihaino an'Andriamanitra izy, ary de tena nampaherezin'Andriamanitra, nampiakarin'Andriamanitra indray le toe-panahiny tao anatin'ny akiviana teo. Ry havana, mihainoa an'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra misy eo amin'ny fiainantsika dia azon'Andriamanitra ampiasaina daholo mba ahatonga antsika hahery eo amin'ny fiainantsika. Ary matetika ao anatin'ny fampandalovana zavatsarotra ohatran'ireny no hamola volan'Andriamanitra ny toe-po sy ny toe-tsaintsika, ny fomba fanaovantsika zavatra, fomba fijerintsika zavatra, fomba fifaneraseratsika amin'ny zavatra, amin'ny olona sy ny amin'ny tranga rehetra izay misy eo amin'ny fiainantsika. Mamola vola Andriamanitra. Ary ny sary izay aseho ny ten'Andriamanitra amintsika moa dia tahaka an'ilay volamena atao anaty may mifandrendrehana, izay handoroana sy hanapitehana izay loto rehetra ao anatin'ilay volamena. Fa rehefa may ilay loto rehetra ka miala avy eo amin'izay ilay volamena, dia izay ilay atao hoe volamena madio. Ary zany sary zany no tokony ao an-tsaintsika mandrakariva eo anatrehan'ny fandalovana zavatsarotra, rehefa mijoro ao amin'Andriamanitra sika dia fizahan-toetra ho fanadiovana, ho fanamboarana, ho famolavolana antsika ireny. Fa mahareta hoy ny ten'Andriamanitra mijoro ao amin'ny tompo, makatoa ny teniny mihaino azy ary mampiatra zay rehetra ampianariny antsika. Zavatra hitantsika tokoa ry havana izay fampianarana mety ho azo raisina dia ny hoe nisy zavatra izay nataony Agara rehefa niteny taminy Andriamanitra ho fampatsiarovana, ary mba hahatsiarovany mandrakariva lay tenin'Andriamanitra sy lay Andriamanitra nanasoa azy. Matetika tsy dia mba fanaontsika izy io, kanefa ny Salamo 7:1 izay tiantsika be ny mamaky azy niteny amintsika hoe aza misy adonoinao ny fitahiany rehetra. Ny fanadonona ny fitahian'Andriamanitra ny matetika ny miteraka olana rehefa misy olana hafa indray mitranga eo amintsika dia manjary lasa ketraka ny fiainantsika. Inona reny mba ataoko sy mba ataonao mba tsy hahatonga asianao anadiny ny fitahiana rehetra nataon'Andriamanitra? Tadidintsika ny tantaran'i Davida rehefa niatrika ny Goliaty izy, fa ny zavatra tonga tao aminy aloha dia hoe tsarony lay niasan'Andriamanitra sy nomban'Andriamanitra azy tamin'izy niady tamin'ny liona, tamin'izy niady tamin'ny beraka, nandreseny an'ireny satria Andriamanitra nomba azy. Noho izany raha hiatrika ny Goliaty izy dia izao fantany fa rehefa miaraka amin'ny tompo izy, rehefa amin'ny anaran'Andriamanitra no anatrehany niady, dia tahaka an'ilay fanataon'Andriamanitra tsy miovomaly sy nio aromandrak'izay sy ilay mahatoky amin'ny teniny taloha ihany no ataon'izao. Zay ny mahazava-dehibe ny hoe aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Inona ny zavatra ataoko mba tsy hanadinoko? Mety azo ataony mandray an-tsoratra mba ho voasoratra, ka rehefa mamaky reny aho na mamaky reny koa ny hafa dia mahatsiaro fa izay ilay Andriamanitra tsy manadino. Mety azo ataony mijoro vavolombelona hampafantarana ny olona n'izany, ary ho fantatry ny olona rehetra fa izany nefa nataon'Andriamanitra tamiko mba hisy ny fotoana izay mety hampatsahivany olona ianao koa nefa nanao an'izao. Mijoro vavolombelona ny amin'ny Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainako. Azo atao ry havana. Ka ianao no mitady ny endrika. Ny sasany tao amin'ny Baiboly dia nanao tsangam-bato, ny sasany dia nanao karazana zavatra maro samihafa izay ahafahany mahatadidy mandrakariva fa miasa eo amin'ny fiainany Andriamanitra lay efa niasa teo amin'ny fiainany tamin'ny fotoana nandalovany zavatsarotra. Mario eo amin'ny fiainanao izay ataon'Andriamanitra eo aminao. Tsarovo reny ary ataovy izay hahatonga anao hanana fahatsiarovana an'ireny mba hahatonga anao olona izay tsy atahotra hiatrika ny ady ho avy rehetra, satria ety amin'izao tontolo izao no mahitantsika fahoriana. Mety mbola isy ny rahapitso sy ny rafakapitso. Androany mandresy aho, asian'Andriamanitra mandalo ady indray aho, fa ireny moa dia ampitomboana antsika mba hahatonga antsika iorina tsara, ary ny tanjona dia izao hatramin'ny farany dia ho any an-danitra mihitsy, fa izay matoky hatramin'ny farany no vonjena. Zay ry havana ny tenin'Andriamanitra izay nomena antsika eto, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ary ho amintsika kosa ny fampaherezana sy ny fampijoroana ary fampiorenana mafy ao aminy avy amin'ny tompo. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ny teninao dia teny velona tokoa. Raha eo
mamindrafo aminay amin'ny tsy faharetana izay misy eo aminay indraindray. Mamindrafo aminay amin'ny fiheveranay fa manan-tsaina manam-pahalalana izay ka hazonay atao koa miasa mba hatanteraka izay zavatra asianao atao amin'ny fisainanay, amin'ny fahalalanay sy amin'ny fombanay. Mifona izay amin'izany Tompo. Mampianarana ianao hanety teny eo ambanin'ny tananao mahery, fa ianao ihany no mahatanteraka ny teninao araka ny fombanao sy amin'ny fotoananao. Dia ampio izay anaiky izany. Ao anatin'izany izay dia mety omenao tolotsaina, dia ampio izay Tompo, tena hanamarina izany amin'ny teninao ary iaina mifanaraka amin'izay valim-bavaka omenao anay marina. Tompo, miarovana ianao. Fa fantatray fa be ny fakapanahy manjady aminay amin'izao fiainan'izao, kanefa izay arovanao dia tsy mba hanahy akory na hatahotra ny amin'ny hoaviny. Indreny hamarony soa izay efa nataonao taminay ry Tompo. Aza velanao anadino ireny izay, ireny rehetr'ireny isaoranay ianao, hideranay ianao, ireny rehetr'ireny hijoronay vavolombelona fa velona ny mpanavitra anay, ary miasa sy momba anay isan'andro ianao. Tompo, teraina ny anaranao, mandrakizay, fa tsy mitsahatra miasa eo amin'ny fiainanay ianao mampahery anay. Dia ho anao irery Tompo ny voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro, fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.